Antsiketrony amin'iny mirongatra ny asanjiolany amin'ny tanàna ny Miandry Vazo any fantatra fa piralano namony ainy omby efatra ihany koa mivery nandritra ny fanafiana amin'ny tambasy nataona Andianjola tao atapy tanànan'ny Miandry Vazo ny aliny sabotsy lasa teo araka izao hitateran-dravaka Andriamanalina sy Mamra Samuel zao. Pirala preta-porono indray namony ainy ny alina sabotsy teo tao atapy tanàna Miandry Vazo taorina ny fanafiana nataona Andianjola. Mitantara ny ravavindreny ireo niarambona. Ny odiody aloha zany le mpangalatra tamin'ny 12 dia nivoaka zareo dia somary nangingina dia mipetraka eo tokotany zany izy mirahalahy maty mipetraka eo tokotany zany izy mirahalahy maty miaraka amin'ny dadany dia ny dadatony dia sendra niditra zany ny dadatony any amin'ny andro telo latsaka kely ihany hangalany haka zavatra otrany nipoaka ny basy eo tokotany dia izy mirahalahy tonga dia miaralavo le zokony antsoina hoe Richard mbalavaly teo amin'ny fony dia nesta ny filalan'ny olona azy ihany teo amin'ny tratrany nisy iray tao amin'ny firifa nisy iray tonga dia miaralavo izy mirahalahy dia avy eo ny any-dadany zany poaka basy faharoa ny eo amin'ny any-dadany teo amin'ny lohalika ny vo ohatr'izay zany pisehony rehefa lavo zany izy mirahalahy dia niditra otrany iray roa ny fianakaviana naniditra trano nidina zany ny trano dia afaka satria hoe indraindray mbola mitifitra le olona dia afaka adiny ray sasany taorianan'izay zany zay manasahina mohan-trano zay vao niatsivonjeo io toerana io dia avy eo zany rehefa maty izy mirahalahy ny olona naniditra trano dia nahaka le omby amin'izay ry zareo omby enina ny tao fatotra tao tokotany eo dia netiny daholo fa ny anankoroana sika be dia niveriny. Raha ny fanazavana moa dia tifitra tokana monjany nataon'ireo jiolaka nefa rehefa nojereny ireo niarambony dia nahitana diam-balavalo tamin'ilay lamatoa ary diam-bala roa kosa tamin'ilay zandriny. Paobasy fanindroany kosa ny navony lohalika ny rain'izy ireo izay efa nahazo ny fitsaboana rehetra. Toerana 200 metatra miala ny tompon-jandaro toerana no misy tokantrano tafianjola ty raha ny fanazavana. Niandry ora iray sasany taty aoriana ny fanafiana kosa nefa ny fianakaviana vao nanao anjofonjy tamin'ireo manodidina sy ny tompon'andraikitra.